Zay mikasika an'iny fa mikasika kosindray ilay fitsarana ny rarahandramena izay natao tany Singapour dia manome tsiny ny fitondrana malagasy ny Alliance Voire Gasy satria tsy mba nijoro vavolombelona teo anivon'izany fitsarana izany mba nentina nanamelohana n'ilay teratany sinoa izay navotsitra ny fitsarana moa vao andro vitsy lasa izay satria dia misy fiantraikany ratsy any eo amin'ny fiainam-pirenen'ny malagasy iny fitsarana iny. Claude Arasoluson sy Mamy Rasoanaivo mitondra ny andinindininy. Tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tany Singapour ny herinandro lasa teo izay nanafaka ilay teratany sinoa nitondra andramena avy aty Madagasikara ny filohan'ny Alliance Voire Gasy. Ny fanapahan-kevitra tamin'iny zany aminay zany tsy tafavory, tsy tokony ho iny zany tokony izy fa aminay dia tokony meloka ihany zany io sinoa mitondra an'ireo azy ireo. Ny antony dia satria nisy tsy marina le hoe mbola mandaitra le hoe azo tamin'ny 2009 na dia autorisation tamin'ny 2010 no entina satria ny décret 2010-141 sy l'ordonnance 2011-001 izay mandrara ny fanondranana ny azo sarobidy dia manafona didy rehetrarehetra tany aloha ary mbola amafisiny le lalàna vaovao tamin'ny décembre 2015 koa izy zany mikasika an'iny boîte heureuse manokana dikan'izany tsy mitombona le filazana iny resaka iny zany dia ny faharoa nisy taratasy nalefa ny prime ministre tany amin'ny février 2016 dia ohatra mandinika izay ao anatin'le didy zany ohatra ny tsy voaresaka atao anatin'iny raharaha iny iny taratasin'ny prime ministre dia mahagaga anay tokoa izay moa tamin'ny Alliance Voire Gasy zany dia nandefa ihany koa le hoe amicus curiae izany hoe fanampiny zany milaza fa tena tsara dalàna reny fanondranana ireny. Dia ny vaovao anankiray farany tsara mariana dia tamin'ny voalohany moa zany tany amin'ny première instance iny dia noho le proof tamin'ny voalohany nentin'le ministre teo aloha zany hoe ara-dalàna io dia niakatra tany amin'ny cour suprême izy dia niverina indray tany amin'ny première instance dia mbola azo entina rehefa zay moa voalaza ao anatin'le fanapahan-kevitra dia navotsitra ara le sinoa zany dia mbola azo entina tsara ny amin'ny cour suprême iny raharaha iny zany miaraka amin'ireo proof isan-karazany ireo. Nambara ny fametsana amin'ny volana novambra indray no ivoaka ny fanapahan-kevitra tena farany mikasika io raharaha io. Volona anao vavolombelona ny Alliance Voire Gasy raha toa ka mivaly ny amicus curiae. Raha ny tokony ho izy dia mifampitohy amin'ny didim-pitsarana any ivelany ny fanenjehana ireo mpanondrana eto an-toerana. Vao may anamafy ny fanapahan-kevitry ny CITES ny didim-pitsarana nivoaka tany Singapour farany teo raha ny voalazan'ny AVG.